Mankasitraka ny fanendrena ny praiministra vaovao ny fivondrona ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny fivim-pamaha raha ny voalaza ny filohany. Araka ny fanambarako tamin'ny gazety reny hoe tokony manana ny fahalalahana ny filoham-pirenena isafidy ny praiministra iray iasana ary izany fanendrena izany ny fahitana azy tao anatin'ny fanajana ny lalam-pandroana. Ny mampalahelo dia misy ny vondrona sasany izay milaza fa hoe tokony ajaina ny lalam-panorenana ary tsy manaja ny lalam-panorenana io fanendrena io. Za mampanao politika zany dia mahita fa miovaova be ihany ny hevitry ny mpanao politika eto Madagasikara mampalahelo satria amiko dia fidinana an-dalambe no tsy fanajana ny lalam-panorenana voalohany ka raha androany omaly midina an-dalambe dia androany milaza hoe ajaina ny lalam-panorenana somary mahagaga ihany zany fa io moa zany mampalahelo dia hoe raha ny olona miezaka manao ny anajana ny lalàna dia tsy maintsy toeriny sasany zay izay koa ny lalàna ny demokrasia mba ahafahany maneho ny heviny tsy mampiseho ny fisiany eo amin'ny fiarahamonina. Ka amiko zany ny fanendrena iny dia zony filoham-pirenena tanteraka ary manaja ny lalam-panorenana. Raha mitaona ny azoazany hoe mbola ao anatin'ny fahatarana ary miaramila rahateo raha ny fahitana azy zany dia olona vono nagnano raha izy tsy hoe misy appartenance manokana ny tegnanay ny tegna izany fa mampiseho favonomana izy zany hagnano ny fanompoana ny tanindrazana.